Fa makasika kosa ny fifidianana eo anivon'ny Ligna Analamanga dia efa tafatsangana ny komity mahaleotena komity manokana zany izay endraikitra ny fifidianana izay ho tanterahana ny 12 Novambra ho avy izao. Mpikambana sivy no mandrafitra ity vomera manokana isahana ny fifidianana ity izay ahitana mpikambana efatra teo anivon'ny Ligna Analamanga, telo avy amin'ny solotenan'ireo ligue paritra, telo avy amin'ny solotenan'ireo section ary mpanao gazety iray ary solotena mpitsara iray izay no mandrafitra ny komity manokana isahana ny fifidianana. Efa nanomboka ny 17 Oktobra teo ny fametrahana ny antota taratasy ilatsahana hofidiana etsy amin'ny Brown Ligna Analamanga etsy Beoririka ary farany zany ny 5 Novambra ho avy izao. Fa mbola makasika izay taranja baolina lavalava izay ihany dia dombo mifamidolatra afo ny tanterahana tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Lalao maromaro no tanterahana tamin'izany ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny fita 2 sy manao akanjo mena amin'ny sary sy ny FTA Nanosy manao akanjo fotsy. Zareo FTA Nanosy no nivoaka nandresy tamin'ny isa 7-10 no 13. Teo amin'ny fionana Nsavaranomanty kosa tamin'ity maraina ity dia lalao fahiny no niverina teto ny CPI Sotro sy ny CEA Nandranomanalina ka ny CPI Sotro no nivoaka nandresy tamin'ny isa 17 no 20 ary ny lalao izay inkatrohan'ny FTA Andavamamba dia nandresy ny Tafadeo tamin'ny isa 20 no 13 ary ny FTAT dia nandresy ny FTVA tamin'ny isa 13 no 15.